fa miverina tsikelikely eo amin'ny fiarahamonina malagasy amin'ny faritra samihafa indray kehitriny ireo mpilatsaka an-tsitrapo amerikanina raha toa ka nisy fiatonana ny fahatongavan'izy ireo teto amintsika nandritry ny taona vitsy izay. Ny mpilatsaka an-tsitrapo amerikanina izay isany manampy ny mponina hivoatra amin'ny sehatra maro samihafa. Ny fandraisan'ny mponina azy ireo sy ny akantony Madagasikara amin'ny ankapobeny no isany mahasarika ireo tanora amerikanina ho avy eto Madagasikara. Emile Andrianantenaina. Nareny ilazana Madagasikara tamin'ireo namany efa nilatsaka an-tsitrapo teto Madagasikara i Julia antony naharesy lahatra azy ho avy eto amintsika ihany koa. Madagaskar tsara toerana faly be izahay tsindrindaona hiasa any ambavarotra izahay hipetraka sy hiasa akaiky Antsirabe aho toerana kely fa tsy afaka miteny exact location satria security fa akaiky Antsirabe. Ny olona eto Madagaskara tsara be ny olona manjana olana respect manata olana mahafinaritra rehetra olona tsara be faly be aho. Ny taona 1970 no namorona ny filoha Amerikanina tamin'izany fotoana izany, John Fitzgerald Kennedy, ny sampandraharahan'ny filatsahana an-tsitrapo Amerikanina, Peace Corps, sampandraharaha izay natao anampiana maimaim-poana ataon'ireo tanora teratany Amerikanina, ireo firenena andalam-pandrosoana. Maharitra 17 volana eo no faharetan'ny filatsahana an-tsitrapo an'olotsaina ny mponina ataon'izy ireo. Trainees. Todika aminareo mpiofana hitondra fiovana sy fandrosoana eny amin'ireo fiarahamonina isy anareo ianareo. Your Peace Corps service will place you in communities mety ho ianareo irery no Amerikanina any amin'ny fiarahamonina isy anareo. Noho izany dia ianareo izany no solontenan'ny Etazonia. Isan'andro ianareo dia aleo ny fomba fiaina Amerikanina sy ny soatoaviny amin'ny alalan'ny fihetsikareo sy ny fiteninareo. for the benefit of all citizens. Ho an'ny Madagasikara manokana, ny taona 1790 no nisian'ny fahatongavana mpilatsaka tsitrapo Amerikanina voalohany. 500 no fitambaran'ny mpilatsaka tsitrapo Amerikanina efa nandalo teto amintsika. Sehatra toy ny fambolena sy ny fampianarana ary ny fahasalamana no tena iasan'ireo mpilatsaka tsitrapo Amerikanina eto Madagasikara. Nos communautés bénéficiaires ont été témoins d'importants changements depuis l'arrivée du premier groupe de volontaires en 1993 et beaucoup de familles et d'individus ont témoigné de leur interaction avec vos prédécesseurs dans l'amélioration de leur santé et sécurité alimentaire, dans la production agricole et leur environnement, mais aussi en apprentissage de la langue anglaise et sur le système éducatif en général. Nous sommes sincèrement reconnaissants pour ces rencontres très positives et enrichissantes et nous sommes convaincus de votre dévouement continu pour contribuer à relever les défis liés au développement dans vos communautés respectives. Ratsaivina dia nampodiha ny Etazonia avokoa ireo mpilatsaka tsitrapo ny taona 2020 noho ny fisian'ny valanaretina Covid. Androany, mpilatsaka tsitrapo 120 eo anivon'ny Peace Corps no nanao fianianana hiasa eto Madagasikara. An'olotsaina ny mponina amin'ny lafiny ara-pahasalamana eny anivon'ny CSB izy ireo.